Manahoana daholo? Misaotra anareo izay nizary ny cover nataoko farany. Tsy resaka ela akory amin'ity fa mba misy fanontaniana tiako valiana anaty video satria efa be dia be ny olona nandefa masazy tamiko nanontany hoe aiza no nahaiziko ny teny malagasy. Somary lava ihany ny tantara fa leo azavaiko anareo mazava tsara ny nandehanako tany Madagasikara. Nanao mission tany Madagasikara tamin'ny taona 2012 jusqu'à 2014 ka nampianatra foana no nataonay isanandro. Tamin'ny teny malagasy mihitsy no nampianarinay. Dia sady namaky boky no nihaino hira no nifanerasera tamin'ny olona no nataonay isanandro. Dia zany no nahatonga anay nianatra ny teny malagasy. Tamin'izaho vao tonga tany Madagasikara tam voalohany tena mbola tsy dia nahita gasy tsara tamin'izany fa reveko be ny hira malagasy. Dia nisy bandy iray niary nipetraka taminay, bandy gasy zany. Ary izy tena nampianatra anahy ny teny malagasy, ary izy nanampy anahy nianatra ny tononkera ny hira malagasy. Dia vita ny missionko tamin'ny mois de janvier 2014 dia niverina taty aminay fa mbola niresaka tamin'ny namako gasy foana tao amin'ny Facebook. Dia zany no nataoko isanandro ka hatramin'izao mba tsy adinoko ny teny malagasy fa tena tsy tiako adino ilay izy satria mahafinaritra anahy ilay fiteninareo any Madagasikara. Dia zay aloha ilay tantara. Dia misaotra anareo izay nijery ny video ary misaotra anareo izay nizary ny cover nataoko tany amin'ny namanareo. Mbola misy cover vaovao ho avy afaka tsy ho ela. Zay zany fa misaotra anareo nijery dia mazotoa.